Firenena Espagnol indray no hanasongadina ny kolontsaina ara-tsakafony mandritra ny hetsika ifimampiavana andiany faefatra. Il y a les riz, c'est un élément important de la tradition culinaire espagnole, surtout dans la partie méditerranéenne, avec la paella. Surtout la paella, c'est ce qui pourrait ressembler la tradition culinaire malgache et espagnole. Notre mission ici à Madagascar, du consulat honoraire d'Espagne, c'est de promouvoir la culture espagnole et aussi de renforcer les liens entre Madagascar et Espagne. Alors la culture culinaire espagnole, c'est de longue date. Et voilà, je pense qu'on a des choses à partager avec les Malgaches. Chef cuisinier espagnol iray napahandro efa matianina no ikarakara ny sakafo ampisehoany. Alors on va vous préparer notre plat classique espagnol, c'est une paella aux fruits de mer. Donc il y a une petite surprise que vous allez voir, je vous dis que ça va être noir. On ajoute un ingrédient qu'on vous dira lors de notre démonstration pour donner cette couleur noire dans le riz. Et après on va donner goûter à tout le monde de façon gratuite, voilà, juste pour déguster. Ils vont pas manger, c'est pas un gros plat, c'est juste pour déguster. Nambaran'ny filohan'ny WTAM na Human Tourism Association for Madagascar mikarakara ny hetsika fa tafiditra ao anatin'ny fampivelarana ny kolontsain'ny sakafon'ny malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fampiatranoana kolontsaina ara-tsakafo vahiny toy izao amin'ny hetsika ifimampiavana. Izany hoe tsy voatery mandeha na mamonjy fampirantiana ny ivelany foana vao afaka amin'ny fampizara fahaiza-manao fa atomboka eto amintsika. Espagne no vahintsika toka hoe mitovitovy fomba amin'gasy any izy raha diny na any Europa ety manao fety to miaraka amin'ny fianakaviana. Ny faha-telopolo ny volana septambra sy voalohan'ny volana oktobra izao no tontosaina eo amin'ny kianja malalaky ny Andohalo ny hetsika ara-tsakafo na Festival de la Gastronomie Malagasy hay fimampiavana.